tsy zany misitsaka fa mampanatena fiainana mandrakizay izy ho an'ny olo zay torotoro fo, mampanatena fiainana mandrakizay izy ho an'ny olona zay mangetaheta fahamanana marinana. Ny antom-pisiany ny antony hatongavany amin'izao tontolo zao dia ny hamonjeny atsika, ny hanafahany atsika amin'ny tsy fahamarinantsika rehetra, ary ny hanonoina atsika hoe ry zanako voavela ny helikao ary amin'izao sisa izao aza manao tejo. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika an'io dia araka an'izay voasoratra amin'ny filazantsarany Lioka. Lioka toko faha 420 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. L'évangile selon Luc, chapitre 24, verset 1 à 9. Rehefa hita dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nankany amin'ny fasana izy, nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana, dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy Tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roalahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatselatra, ary noho ny natahotra izy ka niakohaka dia hoy izy roalahy taminy, nahoana no ato amin'ny maty no tadiavanareo ny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe, ny Zanak'olona tsy maintsy hatolotra eo an-tànan'ny mpanota ka hombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia nahatsiaro ny tenin'izy ary niverina niala tamin'ny fasana izy, dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny raiky ambony folo-lahy sy ny namany. Ry Ray Masinao, mana-masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy e Kristy Tompo. Raha mijery ny Paska jiosy isika dia mahatsiaro an'ilay lehilahy be nofy mpandrevy mahay mamantatra ny hevitsy ny nofy, iahy Josefa. Rehefa nialona ny rahalahiny izy ary nariany tany anatin'ny vovo lalina, dia nitondran'Andriamanitra lalana hafa koa hitondrana famonjena ho azy. Ary na dia tao amina olona nalaina azony fangapanahy satria bogosy moa izy, dia noko nikitikitihy ilay vadiny, iza moa ilay vadin-dramatoa ty? Iza? Potifara. Dia tsy lavo satria lehilahy mahitsy natahotra an'Andriamanitra. Ary na dia ohatra ny planina ny olombelona mamingana, ny planin'Andriamanitra dia hafa, na dia natao zay haratsy azy aza dia mitondra fitahiana, ary tonga amin'ny toerana ambony nanapaka ny tany maro tao Egypta nga Josefa. Ary rehefa tonga tao ny rahalahy miaraka amin'ray ny zanak'Israely, izy 12 lahy sy ny taranany dia nihamaro tamin'ity empire egyptianina ity. Ary rehefa nihamaro tao zareo dia natahorany tompon-tany, natahorany egyptianina hoe sahala amin'ny ilay
toerana zay misy antsika ty de hitatsika fa misy karazan'olona maro be kokoa ka mahatonga ny zareo tompotany eto somary hafahafa amin'ny fijerevana amin'ireny olona zay tsy ambarako anarana reny de sahala am'izany no fijery reto Egyptiana reto andreto zanak'Israely reto satria niamaro izy ary nanomboka natahorany satria notahian'Andriamanitra ka lasa niamaro ny taranany. Rehefa mahita an'izany ny Egyptiana dia nanao hevitra maro hamehezany ny fitomboan'ny taranaka ka nanaovany hoe mila rehetsa amin'ny taranaky ny reto Israeliana reto zany dia ho aringany mba hanomehezany ny fitomboana be zany. Ary tsy vita an'izay fa nampitomboany koa ny sarja nandevozany satria efa hadino lay soa nataony Josefa razambeny tsy fadino reto aty amin'ny tany zay nisy tamin'ny andron'ny Mosesy zao. Dia raha mijerina amin'ny boky Nisy sika dia voalaza zao hoe nitaraina ny tany ka ren'Andriamanitra ny fitaraina ny tany ka nidina Jehova naneo ny tana maheriny nanongotra an'ireto zanak'Israely reto tao ambany fahefany Egyptiana ka naniraka lehilahy anankiray izy zay antsoina hoe izy moa ny anarany Mosesy. 7 taona izy tao andapa, 7 taona izy tany anefitra, nianatra tany fitondrana fiambiasan'ondry, 7 taona izy nitondra zanak'Israely ivoaka tao Egypta ka io no mahatonga antsika manao hoe aie 120 ans ohatran'ny Mosesy. Nanehoan'ny Andriamanitra tarihany ity mpanompony anankiray ity hitondra ny zanak'Israely hivoaka ary nanamafy ny fony Jehova, nanamafy fony Farao ka tsy namela ny zanak'Israely handeha na hivavaka. Vao maika nampitomboany indray ny sarja, nampijaliany ary hita vao maika ny amafy ny fony ary na de teo arany loza fony dia mbola tsy namela ny zanak'Israely izy raha tsy tonga ny loza fahafolo zay namonoana ny lahy matonga ny Egyptiana. Ka amin'ny andro ivoahany zanak'Israely tao Egypta dia niodidiany Jehova hanao hanosa rano Zanak'olona amin'ny tolonam-baravarana mba rehefa handalo ny anjelin'i Jehova handalo fotsiny any. Ary nididiany koa ny amin'ny fihinanana ny sakafo dia hitsangana izy hihinana ny sakafo vonona ny handeha hifatosa ny ceinturany hitondra tehina izy hinana kapa satria ankahamehana ny alany amin'izany tany Egypta izany hivoahany ao. Raha mijery ny tolonam-baravarana tsika amin'ny teny Hebreo koa dia manambara milazany hoe ny finoana koa ka hita taratra zany amin'ny fanosorana ny raha amin'ny tolonam-baravarana io zany dia hoe ny finoany olona ao ary ny fanarahany ny didin'Andriamanitra dia nivoaka tao tamin'ny niala iny reo ary fantatsika nitohiny nivoahany hatsany amin'ny tany Kanana zay nampanantenany Jehova azy. Ny mahagaga dia na dia mafy sahala am'izany ara reto zanak'Israely reto any amin'ny fitondrana azy tany ringana daholo izy rehetra zay voaka tao afa-tsy ireo zay teraka tany anefitra zany hoe karazana olo vaovao daholo moins de 40 ans no niditra amin'ny tany zay nampanantenany Jehova azy ary ny amafy ny fony ny mandritra ny fitondrany Mosesy azy tany anefitra iny dia sorena tamin'ny Mosesy ka raha nangataka rano izy dia hoy Mosesy ary tamin'ny tena ingo hoy zahay. Hainareo natao ingo sahala amin'ny olo mangataky jala vola aminao dia alainao ny vola dia atorako anao sany sahala amin'izay zany no nanaovany kapony ka noho izany dia na dia olo namadisa sahala amin'izany ara
dia tsy nakasahany Jehova ny nanaovany Mosesy an'izany, ka ny masony nahitany kanana fa ny tongony tsy nanitsaka azy. Aty amin'ny tany kanana indray, amin'ny andro zay amakitsika an'izao tenin'Andriamanitra zao, raha nihinana ny sakafon'ny Pasaka Jesosy, dia tsy sahala amin'ilay Pasaka voalohany zay nitsangana tany ampanadevozana zay vonina ny handeha, fa efa milamina ny tany ka mandry ilika indray ireo no mihinana azy. Ary misy etape maro no fihinanana an'io Pasaka io, misy etape maro. Fa ny amin'ny farany amin'ilay fihinanana ny sakafon'ny Pasaka tamin'ny andro aty efa ty akanana io, dia mihira ny salamo faha 3:100 ka hatramin'ny faha 2:100 na marana anazy, tsy ataoko moa le détail amin'ilay sakafo io. Dia eo amin'ny farany ao dia manao an'ilay teny hoe amin'ny herintaona dia hoany a Jerosalema ny mihinana ny Pasaka. Amin'ny herintaona io sahala amin'ny fifoazana, amin'ny herintaona dia hoany amin'ny toby akaramalaza ny amin'ny famarana anazy eo zany. Dia rehefa mivoaka lasa Jesosy nakany amin'ny tendrombohitsy Getsemane, zay mifanatsika amin'ny havoana Golgota, ny honany tamin'ireo miaramila zay nanambotra azy. Toerana sy fotoana samihafa raha mijerina amin'ny hoe Pasaka jiosy isika, dia ny fanafahana amin'ny fanandevozana. Fa raha nijeriny ato amin'ny Pasaka kristianina kosa isika, dia ilay hoe fisoloana, fanavotana zay nataon'ilay Zanak'Andriamanitra, ilay teny tonga nofoka nonina taty amintsika, nankany entsika, na dia Andriamanitra tokoa ary izy, dia nohombona teo amin'ny hazo fijaliana ka niaritra hatra amin'ny fahafatesana. Kanefa raha mijeriny ao amin'ny Genesis isika, dia ny hoe ny tambiny ota dia fahafatesana. Kanefa Jesosy marina, tsy mba misy ota tao aminy, kanefa naka ny endriky ny mpanota izy, dia nireheta ny fahatezeran'Andriamanitra ka nahantona teo an'elelelany tany sy ny lanitra. Maty ny Andriamanitra, ary amin'Andriamanitra azy nitsangana tamin'ny maty izy, nandresy ny fahafatesana zay hery ny fahotana. Ho asy ho anao no antony nanaovany sorona ny ainy, dia ny mba ho amonjena ny zao tontolo zao, lay zanak'ondry tsy misy kilema no natao sorona ho an'ny mpanota zay mibebaka. Raha mijerinao amin'ny Efesianina 9:1 iny isika, dia ny manambarany amin'ny hoe amin'ny batisa miara-maty amin'ny Kristy sy mitsangana amin'ny Kristy, ary amin'izany batisa zany no hanatsofohana antsika ao amin'ny Kristy. Ko na dia olombelona mpanota aza atsika, na dia olombelona tsy tanteraka ary atsika, dia mitafy ny fahamasinany. Raha ny marina rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika, tokony ho maty, satria itsika olombelona tsy tanteraka ty, itsika olombelona mpanota ty, no hiditra ao amin'ny masina indrindra, hifanena amin'Andriamanitra, ka ny fahafatesana no mendrika sy sahaza antsika. Kanefa noho ny rany Kristy zay nalatsany eo amin'io alitara masina io, no mahatonga atsika tsy maty fa mandray famelan-keloka, mahatonga atsika tsy maty mahazahoantsika fampiononana, mahatonga tsy maty fa mbola en sursis, raha toa ka mbola minia miziriziry, tsy mino ny asa-panavotan'ny Kristy, tsy miaina an'izany fanavaozana nataony tamintsika tamin'ny batisa izany, ka nanangany antsika ho zanany.
ko raha zanak'Andriamanitra isika tokony handeha sy hiaina ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Ahoana moa izy ahoana izy amin'ny apokalypsy, iza ireo nanasa ny akanjony amin'ny rano zanak'ondry. Dia ny tsy fahatanterantsika ne io, ny fahalementsika ne io, no oetsika eo mipotsy ny hazo fijalian'i Jesosy, le Andriamanitra marina sy masina, no rorana, no paina, no esoina. Io no hazo fijaliana, dia ny fahafahambaraka. Fa tsy le hazo mihitsy ny tolona amin'izany, fa hoe ny fahafahambaraka amin'ny filazantsara. Satria nohombona teo amin'ny hazo fijaliana, ary ny hazo fijaliana anankiray koa dia hoe ny fahoriana hoentina eto amin'ity tany ity, ny aretina entina eto amin'ity tany ity, ny fahalemena sy ny zavatra rehetra izay iainantsika eto, mitaona antsika handady, mitaona antsika hionjoka, mitaona antsika tsy sahitsaka akory manoloana ny voninahits'Andriamanitra lehibe. Ny zanany ara na foiny, ny zanany aza na velany ho vonoina. Iza moa izao sy ianao ry havana, ho manahora ny isaran'Andriamanitra sy ianao, raha mbola miziriziry ihany isika. Manahora ny isaran'Andriamanitra sy ianao raha toa ka tsy miaina n'izany fiainam-baovao izany isika. Ho antsika izay taranak'i Adama dia nandova otaka maty, noho ny amin'ny Kristy lasa olom-baovao indray tsika. Ary ny olom-baovao dia ny olona dia ny zanak'Andriamanitra izay mahalala ny sitrapony, mahalala ny didiny. Koa raha natsofoka tao amin'ny Kristy isika olom-baovao zao ry havana, dia tokony hitataratra amin'ny fiainantsika ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Hitataratra ao amin'ny fiainanao ve ny mahazanak'Andriamanitra anao. Amin'ny fotoana izay misy antsika naizanaiza, hitany olona ve isika hoe reny ny kristianina zanak'Andriamanitra. Rehefa mandeha any am-pianarana, any amin'ny toeram-piasana, eny amin'ny arabe amin'ny fitondrana ny fiarakodia, eny amin'ny toerana izay misy antsika eny, hita ve ny maha olona faharoanao. Raha Kristy ny lohalahy matoa nitsangana tamin'ny maty, moa tena olom-baovao fahenao. Ity Pasaka ity dia tsy andro lehibe hifaliana fotsiny ihany. Tena tokony mifaly tokoa tsika, satria zava-lehibe sy mahagaga nataon'Andriamanitra amin'ny tantarany izao tontolo izao, eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Zava-dehibe zany, tsy takatsy ny saina zany. Rary ny ray hifaly isika, rary ny ray hitsabikimbikina isika, rary ny ray hira mafy isika, satria mahatsapa sy mahita ny fitiavany izay lehibe tsy takatsy ny saina. Kanefa na mijery an'izany voninahiny zany isika, mahita ny fahalementsika dia tokony mampite hamoy fo, mampite hisitrika amin'ny tany, mampitsy te hitsaka, mampitsy te hijery olona akory, mampite hamoy fo. Kanefa tsy zany misitsaka fa mampanantena fiainana mandrakizay izy ho an'ny olona izay torotoro fo, mampanantena fiainana mandrakizay izy ho an'ny olona izay mangetaheta fahanana marinana. Ny antom-pisiany sy ny antony hatongavany amin'izao tontolo izao dia ny hamonjeny antsika, ny hanafahany antsika amin'ny tsy fahamarinantsika rehetra, ary ny hanonoina antsika hoe ry zanako, voavela ny heliko, ary amin'izao sisa izao aza manao tejo, ary amin'izao sisa izao
dia aoka iaina ny fiainany zanak'Andriamanitra, dia andeha amin'ny fiainam-baovao, fiainana feno fatahoran'Andriamanitra, feno tahotra amin'izay tsy hanao zay hahafaly, tsy hanao zay feno tahotra amin'ny hanao zay hampahory ny fanahy masina. Ka ny hany ataontsika dia ny hiatoroka mipotsin'ny azy fijalian'i Jesosy ka hiteny hoe ry zanak'Andriamanitra, efa nisy olo ahy ianao, ry zanak'Andriamanitra, be ny fahotako, be ny fahoriako eto amin'ity tany ity, mamonjy ampianaro hahalala ny sitraponao ary omeo ahy ny fiononana hananako fanantenana amin'ny fiainana manak'izay, satria nandresy ny fahafatesany anao, mandresy koa satria manana anao. Niekana dia mpanota matevy kotra aza dia ka misoro antsika eo amin'ny ray izy ka hatonga antsika tsy ho maty rehefa handray ny fanasan'ny tompo, fa handraisantsika famelan-keloka. Hanao zao antsika hery ary zenona tsy mangety hitan'izany fiainana mandrak'izay zany, zenona tsy mangety hahita zany dia omeny be dia be. Koa raha handray an'izao fanasan'ny tompo zao isika amin'ity alitara boribory ity, isika zay fiangonana hita maso zao, hiara handray amin'ireo poliny lanitra efa nandresy ka efa any amin'ny tratrany Abrahamaray, hiara handray amin'ireo isika, kanefa na dia miara mandray miara isika dia mba ho isan'ny membre ny fiangonana hita maso koa tsika, tsy ny fiangonana hita maso ihany fa ho membre ny fiangonana tsy hita maso zay tompo Andriamanitra ny mahalala. Iza moa ny membre ny fiangonana tsy hita maso dia ireo zay voavela heloka. Iza ny olona voavela heloka dia ireo zay olona mibebaka. Iza ireo olona mibebaka dia ireo ny olona miaina ny batisa. Tsika le mpanota iny tamin'le batisa natsofoka tao amin'ny Kristy, rehefa tao amin'ny Kristy tsika dia tsy miteny ratsy ny fanahy masina mivery amin'ny fahotana intsony fa miaina ny fiainam-baovao ny zanak'Andriamanitra, dia handray fampahereza, handray ny fiainana zay omeny antsika, hampahery ny finoantsika azy ka hananantsika fatokena, fa na dia tsy mezika zao aratsika dia efa nisolo antsika teo amin'ny hazo fijaliana izy noho ny fitiavany ahy, noho ny fitiavany anao. Koa na dia tsika zay matevo kosa retinony amintsika hoe ovela helokao, zany teny mamy zany notonona amintsika koa, zany teny mamy zany no hiaina antsika nanantsika fatokena hoe voavela heloka isika noho ny fitiavany, satria efa nisolo antsika izy. Voninahitsy any ho an'Andriamanitra ry zanak'Andriamanitra masina, zay aza midarondry ndraika ho marak'izay raitsy ny fitahiana.